ihany koa asa mijery anahy iaino ny fanahy masina mienoa amin'ny fanahy masina fenoy fanahy masina amen mahazo teny gasy tamintsika androany eto dia toisantsika teny gasy indray izy androany halleloia zao tiako atsapatsika ao anatin'ny fotsika hoe inona ny mameno anao androany teneno ny ao akaikinao hoe inona kay mameno anao androany androany andray feno satsy izy miteny hoe feno atsangano tanana ok tontompa izy miteny hoe tsy feno hoe tsisy ininona atao anatiny tsisy rano fa akoatran'ny rano inona mety ho ato zao misy rivotra ato zany hoe misy zavatra ihany zany ato ny fifadinana hoe sy mivavafahatanana manao anatsika fifadinana netsy hoe tsy misakafo e rehefa enao nona ohatra hoe reraka dia misy olona mandona rehefa nona iny ianao mipotra le fahafenonao anatinao amin'izay kizitina ve ianao hoe teneny eo akaikinao kizitina ianao rehefa fady anina rehefa nona iny kizitina hitanareo ohatra misy za tsy te hanonana le anaram-pivavahana fa rehefa misy fotoana fifadiana zay ny endrareo fa rombodromotra mihitsy dia zay ny excuse ka za mifady aninako nefa Jesosy miteny hoe rehefa mifady aninareo izy izy dia eo anao izy Jesosy manaova manimanitra tsara aza seho mila seho zany le fahatsarana rehefa mifady anina ianao rehefa ianao mifady anina nona iny mihitsy no mila manetry teny ianao no mila mangina ianao ny ao anatinao ahafahanao manala an'iny zava dia voan'ny fahafenona sy Andriamanitra ao anatinao zay ny tenen'Andriamanitra any amin'ny Isaia izy dia mila mitondra ny azo fijaliana izy dia mila mitondra ny azo fijaliako izy inona le azo fijaliana inona ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny azo inona ny zavatra nataony azo Jesosy inona ny tombohan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana nofo dia ohatr'izay koa tsika za tena mitenareo aza maika amindray micro raha mbola tsy za tsy miteny hoe tsy parfait rehefa mahita zavatra tsara ve anao fa ohatra hoe mivadinao mbola mahita zavatra tsy izy aminao ny vadina eo anao akaikinao ny mahita anao pensy amin'izay satria nivarotra ny Josefa ry zareo fatatsika tao izay tantara zay hitanareo teneny eo akaikinao hoe ny ahafantarana ny anao anatinao hoe dia izay iainao amin'ny hafa azonareo Josefa tsy nieritreritra n'izany mihitsy hoe hanao vengeance zareo fa zareo nieritreritra satria zareo feno fahalotom-po ianao rehefa maloto fo dia eritreretinao fa maloto fo mitovy aminao daholo ny olona rehetrarehetra eo eritreretinao fa ny olona foana ny diso ihanina ny ohatr'izao ihanina ohatr'izao ianao mihitsy le izy ny tena mariny ny olona mpitsangajanga eritreretinao fa mijangajanga daholo io olona rehetrarehetra zay jerevana io abandika io bandy ve tsy mba anana ianao zany ka tsy zatsony zany azonareo zay zavatra eritreretinao amin'ny hafa dia nitoetranao zay ohatra n'io mihitsy nieritreritra ny Josefa nieritreritra ny rahalany Josefa hoe amono antsika amin'izay ty le ry fa tena satria zay nitoetrany satria maloto fo zareo ary normal izy raha tsy nataon'Andriamanitra ohatra ny Josefa nomena trône satria tsy zakany tadidio fa ny olona maloto ratsy saina tsy azaka fahefana zany araka le teniny taty rindra teo tsy mahazaka fahefana tsy mahazaka fahefana zany tsy mahay manetry tena zay no nahatonga an'Andriamanitra isafidy an'i Josefa ten'Andriamanitra miteny hoe tsy manao favoritisme Andriamanitra fahasoavana io posaka ho antsika tsirairay daholo fa mahasamy hafa anazy ny toe-po teneny eo akaikinao toe-po mahasamy hafa azy hoe toe-po tsy hoe Andriamanitra tiany rakoto bebe kokoa no i rabe kokoa azafady ohatra zay le izy samy tian'Andriamanitra reo fa ny anankiray misy toe-po inona le toe-po io ny olona rehetra ny samy
manana ny fahotany daholo finary le toe-po tadiavin'Andriamanitra hiditra amin'ny lalina amin'izay tsika inary le toe-po tadiavin'Andriamanitra mampiavaka ny olona tenenao ianao le hiavaka hoe akaikinao ianao le hiavaka tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao le miavaka androany inona le mahasamihafa an'izay fihavahana zay etaeta zay hatramin'ny intercession groupe de louange fanesesy mpanompon'Andriamanitra teo teny etaeta daholo etaeta ny tsy itovizatsika etaeta an'Andriamanitra Jesosy miteny hoe zay mitady ahita ny olona mangetaeta ihany no mitady an'Andriamanitra fa zay olona tsy mangetaeta dia mitady ny tanan'Andriamanitra ina le tanan'Andriamanitra bénédiction mitady zavatra materiel ny tadiaviny nareo ozy izy Paul raha zao zavatra eto tany zao ny tadiavanareo ny Kristy dia nareo no manitra indrindra zay ny tenin'Andriamanitra en Philippiens 2:21 jerevo moa nareo izy ny intérêt nareo izy ny tadiavanareo ny Kristy mitady intérêt personnel tsy vakitsika zay fa afaka raisinareo Philippiens 2:21 hitanareo zay mahasamy hafa an'le izy samy mandeha am-piangonana daholo samy mamaky baiboly daholo samy mivavaka daholo fa manifestation n'Andriamanitra tsy mitovy ny mangetaeta ihany miona amin'Andriamanitra zay mangetaeta ihany miona amin'Andriamanitra tsy mitovy ny etaetantsika tompoko tsy mitovy misy mahavita sacrifice noho ny Andriamanitra jerevantsika tamin'ny farany iny hoe eunuque éthiopien tadidinareo ny tamin'ny asan'ny apôstôly hoe olona tandapa éthiopiana olona kaiky bras droit ny mpanjaka navita nanao sacrifice nakany Israël mba hanompo etreto tsisy avion tamin'izany tsisy tomobile climatisé tamin'izany tsisy ninona nefa tsika tonga eto véhiculé misy transport comme nefa ndraitsika kamoary tsy mitovy ny etaetantsika tsy mitovy manifestation n'Andriamanitra amintsika za tsy miteny hoe eto ny ahitanareo an Jesosy zay ny tiako tenenina fa le hitanao personnel tiako le hoe enao any amin'ny tokantranonao rery any enao any amin'ny zay ny tenen'ny Hébreu hoe tsika ozy izy entouré des nuées de témoins enao ne any amin'ny mangingina any misy mahita foana misy fanahy mahitanao ohatry ny ahoana ianao efa enao rery any anatin'ny fisaitsainanao any ohatry ny ahoana reto mangetahetan'i Jesosy fenao mangetahetan'Andriamanitra fenao tadiditsika angamba tantaran'le tandapa éthiopiana nakany Israely izy nefa olona normalement zay tsara ny tenen'ny pasteur Rodolphe hoe tamin'izany izy izy normalement tsy manana droit ny étranger olona tsy jios miditra ao anatin'ny synagogue nefa izy nandeha tany dia normal raha nirahana Philippe nakany niona taminazy dia jereo fanetretena an'le tandapa éthiopiana le tandapa éthiopiana namaky boky Isaïe tao anatin'ny kalesiny dia nandalo Philippe ho avy nitory tany a Samaria sura tamin'izany fa tena mety hoe olona avy nitory zany à l'époque mety hoe maloto kely Philippe mbola tsy ny sasa mbola tsy nanao douche mbola tsy nakany amin'ny coiffeur mbola tsy nanao parfum mbola tsy ny costard dia ozy izy Philippe mahafantatrao ve ny zavatra vakinao ao nozy izy ny afantarako an'izany raha tsisy mampianatra anahy dia afaka ve nozy izy ampianariko ozy izy Philippe tonga avy jerevo olona manam-pahaizana olona au placé tsy mba niteny mitsy hoe izy là aiza ny diplôme théologien là et là tsy sacrificateur ko dia olona tsy mpisorona ko jinona ny ilaiko ianao ny ampianatra anahy n'ity baiboly ty ianao ny ampianatra anahy ny zavatra vakiako olona kely bekiloty kely ery amin'ny sisiny ery zay jereo le fanetretena n'le tandapa éthiopiana zay ny afantaran'ny olona hoe rehefa mangetaeta tsy misafidy mpitondra tenin'Andriamanitra zany teneny eo akaikinao discernement afaka atao satria misy koa mitoritory fatany fa tsy misafidy hoe rehefa ianona dia mety amiko rehefa ianona dia tsy mety amiko fahazazana ara-panahy zany hoe teneny eo akaikinao azazaza tsony mitombo amin'izay dia jerevo ny zavatra nataon'le niditra tao anaty kalesy Philippe teo amin'le tandapa dia nitory an'i Jesosy
Dinna ny zavatra niseho tao moa jerevantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly ndazo asan'ny apôstôly 8:31 ndaontsika mba miaraka mamaky daholo 8:31 d'accord au nom de Jésus. Verset 31. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit comment comprends-tu ce que tu lis? 31. Il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Les tandapa. Ohatrany premier ministre zany miaraka amin'le tomobile be blindé reny amin'izao dia misy bany kely tsotsotra eny dia avy midira ato anato humilité be zany nataon'le tandapa etopiana satria mangetahety izy tsy nijery Philippe izy hoe olona tsotra ty tsy sacrificateur aty à l'époque tsy levita akory ary tsinitsinina fa bandy kely tery amin'ny sisiny tery hitanareo olona le zavatra tsisy dikan'ireny foana ny ampiasan'Andriamanitra ao fiainantsika hijerena ny orgueil ianao ndraindray tsika miseraté satria fahatrapifidy foana tsy maintsy pastera Ianna ihany ka Ianna ihany zay vao afaka zao tsy ratsy zay fa ndao tsika anontany an' Jesosy hoe Jesosy manira olona izy ny tianao ary tsy voatery hoe olona nefa tsika efa manana ny baiboly efa manana ny tenin'Andriamanitra manana fanahy masina tsika ampiasana kosa zany tena important ary dia inona ny zavatra niseho dia ndasokely jerevantsika farany le izy oui 8 36 38 Comme ils continuaient sur le chemin, ils racontèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh! Le programme nataon'i Jesosy mihitsy hoe Philippe avy any Samaria avy nitory teny be da be tamin'ny olona be da be tany nasain'Andriamanitra niona tamin'ny olona anankiireo nabandonena le folona be da be le tsara nentsika tamin'ny teny manafaka nabandonena le folona ho an'ny olona anankiray olona ray tsy tian'Andriamanitra ve zany le folona be da be Samaria tian'Andriamanitra sa tsy tian'Andriamanitra le olona be da be tany Samaria fa inona ny tsy nitovy tamin'ireo etaeta tsy mitovy teneny eo akaikinao domokely izy raha matoritory etaeta hoe mahasamihafa azy etaeta ny mahasamihafa azy etaeta ny olona mangetaeta tsy maintsy miona amin'Andriamanitra dia jerevo nanetry tena nanaiky ho batizena eny eo zay ny teneko anao ny olona rehefa mino an' Jesosy tsy io tsy mila lesona be anao lesona tsika anao batisa aloha zay vao azo tao batisa nareo fandresen-dahatra dia avy amin'ny fanahy masina tompoko rehefa resy lahatra ianao amin'ny Jesosy Kristy resy lahatra ianao tsy mila ekôly zany batisa zany fa ianao fotsiny resy lahatra hoe mandehana zay mivady io mivadiko nandeha mbola tsy nanana fiangonana zay tamin'izany fa niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro mbola tsy batize izy tamin'izay nandeha zay tamina toerana anankiray tamin'izay dia naheno teny tamin'ny fanahy masina hoe baptême ho anazy fa tsy niteny nanontaniako izy inona ny zavatra eritreretinao amin'izao fotoana izao toy izy hoe baptême ozy izy zany nanao batisa anazy tamin'izany tsy pastera tsinitsinina tonton Erika kely hoe be koa amin'izao fa voilà quoi raha anatina religion zany dia tsy possible tsy azo atao fa tsy natao batisa amin'ny anarako ane izy fa amin'ny Jesosy Kristy tsy ny mpanao batisa ny lehibe tsisy dikany raha jerena Jaona sy Jesosy Jaona zany zay fa tsy ny mpanao batisa ny lehibe fa le engagement an'le olona atao batisa
tia an'olo tena natao batisa izy zany nanao batisa zay izy rery tsisy témoin tsisy inina zany tantara zany vao zao no tantarana aminareo tsisy vitsy no mety hoe mahafantatra amin'izay aminareo zay tamin'izany rehefa hiditra assemblée amin'izay izy vao niteneny hoe zao no tantarany hoe somary gaga kely ihany le pasteur hoe fa nanaiky izy rehefa nian'ny fanahy masina hoe aitenety le izy alléluia zay no izy ao anatin'Andriamanitra tsy misy hoe 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 hoentiny fanahy tsy ohatr' zany zay mihitsy nytenen'i Jesosy hoe ohatra ny rivotra io tsy fantatra hoe avy any amin'ny atsimo avy any amin'ny avaratra avy any atsinanana fa mandeha io dia ohatr'izay tsika rehefa hoentin'ny fanahy zany teny anareo andaontsika angety fa zany teny rehefa feno fanahy masina na ny culte atsika mety iova tsy hoe intercession iny fizarana ny fizarana indray groupe de louange indray pasteur indray hitanareo zany zavatra zany ordre napetraka amin'ny olombelona masolo fa rehefa feno fanahy masina mety joiny no andray micro eto ampitenen'i Jesosy ampianatra antsika rehetrarehetra zay ny fiangonan'Andriamanitra satria tsika ratsan-tanana ray misy don daholo nareo rehetrarehetra reo fo azo ny don anatinareo don napetraka ny fanahy masina aminareo ilay ny fiangonana zany ilay tsika zany mba tsy hiditra anatina routine tsony ny fiangonana tsy andeha tsony hoe tsy maintsy zao tsisy an'izany fa à condition mangetaeta venao zay kosa aloha ny condition raha etaeta zavatra hafa kosa dia tsy ho tanteraka izay ny andro pentecoste ane 120 personnes ray ihany nahita le manifestation 120 personnes satria nangetaeta izy nanana etaeta izy ary tiako be le zavatra nytenen'ny pasteur Rodolphe tsy teny atapindohan'ny petera rery nisy dia nitangorona izy rehetrarehetra hoe ametrahana taniny petera fa samy nandray daholo satria samy nanana etaeta nitovy dia zay rehefa mangetaeta ianao dia mihaona amin'i Jesosy ianao nandraisako hoe parler en langue zany voalohany rery tao an-trano tsisy hoe ametrahany ny parler en langue zany manifestation zany fandraisana fanahy masina hafa mihitsy fandresen-dahatra fanahy masina no mampianatra anao fanahy masina mampitonga olombelona tsy hoe tsy miteny en langue ianao dia tsy nandray fanahy masina zay diso be ny interprétation antsika tsy hoe miparler en langue ianao dia zay ny signe oui anisan'ny signe le izy fa tsy zay akory ny tena hoe zay ny afantaran'ny olona rangafa mandray fanahy masina dia miova izy miova izy lasa miova ny ao anatiny lasa tsy tia fahotana tsony tsy hoe mitory ny tena koa izy moa notoriko raha tsy zavatra nenako nefa afaka mipartager anareo zao fotoana zao ny tenako ohatra taloha mpijangajanga zavatra tena tsy tatiko taloha vehivavy zany tsy mamenatra anany teny an'izany ary zany zavatra nyteneko hoe Jesosy za ty zany raha miaraka aminao dia tena bandy tena hoe tena ohatr'izay fa tena noetiko teo amin'i Jesosy le izy nihinana tenin'Andriamanitra foana un moment donné ndray hariva zay ihany andeha mipipi ny zavatra mivoaka avy any anatiko avy any dia nahazo teny audible hoe afaka ianao nanomboka tamin'izay fotoana izay afaka ny esprit na fitsangana tato anatiko isaorako an'i Jesosy zany tsy hoe noho ny heriko zany fa zay mihitsy hoe raha anafaka ny zanaka dia anafaka tokoa rehefa mangetahitan'i Jesosy ianao dia miala ninina zay eritreretinao hoe ty kosa rangatsy ho afaka Andriamanitra io tenenao anao vita n'Andriamanitra io vitan'io ianao fotsiny tsy manana etaeta ianao tsy resy lahatra fotsiny mahatonga le dia lasa ohatrany hoe sadasada tsy fa tena afaka reto tena isaorako amin'Andriamanitra ary hatramin'izay katra zao jamais mitsangajanga zany tsony ary ianao io vadiko io rery ny voalohany tena marina zany ny ainako zany ary afako tsy rehareako zany fa afako miteny anareo hoe hain'Andriamanitra reto ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra manafaka anao amina zioga fa manana hitahita tsy petra tanana pastera nafaka anaty tamin'izany tsy hoe nandehetare tsy hoe ratsy zany oka aloha zavatsara ny resaka sao dia hoe tsy ratsy zany fa rehefa mangitahita ianao dia hain'Andriamanitra
mety hoe fanojo ohatran'le tandapetopianina amin'ny Filipo ianao ohatrany anandray fanena tamin'ny teniny dia izay fa tsy maintsy mifanena amin'ny Jesosy ianao rehefa manana hetaheta teneny eo akaikinao tsy maintsy miona amin'ny Jesosy ianao reto rehefa manana hetaheta hitanareo ny hetaheta la soif c'est comme envie le izy dia ny envie la besoin dia rehefa besoin anao le izy dia lasa manao réalisation an'le izy ianao tadidio tsara izay mahatonga antsika hoe atao votoantika reto ny etahitantsika amin'Andriamanitra mety hoe tsika nitory an'i Kristy hatramin'izay ny tanany fahaizany manao dia lasa zay ny tadiavantsika an'Andriamanitra mitady foana zavatra taon'Andriamanitra dia lasa hitanareo na message tsika ary lasa diso fa ny zavatra tena tadiavin'ny olona tsirairay ny reto fitiavana ny ambony indrindra ny fafenoa fanay masina nefa fafenoa ny fitiavana ao anatinao hitanareo ohatran'ny Etienne rehefa nitorahana amin'ny vato koa aiza nisy olona toraham-bato zany mahavita hoe mamela ny elony fa tsy fatany izay ataony izay ny fafenoa ny fanay masina mahavita mamela eloko ianao satria nahazo famela-keloko ianao izay foana nitoreko aminareo isan'andro famela-keloka fitiavana izay ny atao vomamen'ny fonao ny olona anankiray mbola tsy mahavita mamela eloko mbola be rancune dia olona mbola tsy nahalala an'izany pardon de Dieu zany ny olona mahafantatra amin'ny pardon de Dieu hoe ianao zao ny pardonné teneny eo akaikinao tena jerevo masony tena ataovy sérieux ianao zao ny pardonné hoe fa mety jamba fotsiny masonao fa rehefa tsapanao zany ny pardonnén'Andriamanitra ianao il y a 2000 ans passé raha fantatrao zany tany sao daholo ny otanao rehetrarehetra ataovy daholo ny zavatra ratsy nataonao ny zavatra nataonao tamin'ny olo-kafa tany ny alatra tsy fantatro dia rovito satria efa ny pardonnén'Andriamanitra fa miandry anao Andriamanitra fotsiny hoe mandray raisina ny sisa le izy raisina le izy efa nataony raisina le famindram-polo raisina le famela-keloka dia rehefa nandray ianao ny olona nandray no vita manome ny olona tsy manome famela-keloka toboko na mpivavaka 40 amin'ny tana ary dia mbola tsy nafantatra an'izany ary diso amin'ny rehetrarehetra bazo ny famonjena dia ny famela-keloka izay fotsiny le reste c'est du tralalala ny tonga natao batisa na tonga ny eunuque resy lahatra izy fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy izy ny namela eloko izay ny natonga le izy kinona ny anakana antsika tsy anao batisa olona rehefa resy lahatra izy hoe voavela ny elony mila cour be ve zany mila leçon be ve zany dette morale be hoe tsy engagement amin'ny église ny baptême fa engagement amin'ny Jesosy Kristy tokana rery ihany dia andaotsika tena moan'izay famela-keloka zay foazo izay ny zavatra ataony devoly amin'izao ny fiangonana jerevo reny adiady be tabe reny mampalahelo an'ele izy tena mampalahelo malahelo areto tsy mba faly mahita an'ireny fa malahelo mahita ny église mikorotana andaotsika mba hivavaka amin'ireny tsika vele anisan'le mba falo io fa nikorotana antary amin'ny rianina io fa nanao ohatr'izao sa mba anisan'le malahelo ianao hoe ndry Jesosy aiza amin'izay camp zay ianao aiza amin'izay camp zay ianao ao anatin'le camp faly ve ianao fa mikorotana ny fiangonana sa ao anatin'le camp fa sary-piaro hoe Jesosy mba ho ray izy rehetra ho izy Jesosy Kristy mba ho ray isika rehetra tsy manana fisainana eny antsika sa manana eritreritiny tsika fa zany tsy manakana antsika tsy hifankaty sy iray amin'ny Jesosy na tsy mitovy eritreritrintsika betabe ny asa vakio ny mpianatra Jesosy zarana tsy nitovy fisainana zareo fa nampiraindrareo dia Jesosy Kristy na nitovy fisainana zareo na tsy nitovy plan zareo ny ray tamin'i Jesosy zareo ary nifankaty tamin'i Jesosy ny hevitra afaka bedina hoe ty rangahy 1 plus 1 égale 2 na ny anahy kosa 2 plus 2 égale 4 ny anahy 4 nanao 2 fa tiako rangahy ianao
tazominy teo anao dia tazomiko ny 4 ohatr' izany anie ilay izy ary izay pasteur ahy tena atsoriko anareo ohatr' izany isorako an' Jesosy izay valo mianakareo mahay fampiteny mahay famela heloka tena atsoriko anareo zany Jesosy Kristy vavy olombelona zany mahita ny fonaitsara mi fotoana izay misy zavatra tsy tovizanay fa mavita izay mifampiresaka mavita izay mifamela mavita izay miara-mivavaka ho antsika rehetrarehetra reo tena marina izany tena marina izany dia izao teneniko anareo tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tsotsotra teny atokotany teny tsy mba nanana salina zany Jesosy tsy mba nanana hitanareo zavatra tapalay zany Jesosy ndaotsika tsy ho voafitaka ny zavatra hita maso tena miteny anareo mahavoafitaka ny olona betabe dia le endrikendriky fa ninninna na micro na tsy micro na tapaka ny jiro ninninna Jesosy Kristy rangaha velona teneo ny akaikinao salina na tsy salina aizandray ho ary lasa foantsika sy le Jesosy Kristy ny motivation antsika tena marina la ny andro ny antsika raha hoe ty ohatra hoe tsy Jesosy Kristy hoe te ho hita dia ho hita ianao dia raha pitso dia aninona tsisy dikany anie le izy na ho anazy zany tsisy dikany te ho hita amin'ina renao tsisy dikany tsika ne hialy eto amin'ity tany ity zay ny tenen'ny pasteur izy nisy fotoana hoe mandalo ny zavatra rehetra hialyntsika dia izao teneniko anareo andaontsika reto hifankaty tsotro izao andaontsika tena hifankaty tena hoe takany le didina metrahany Jesosy antsika andao reto ampiarina izay ne ny fiainana maha-kristianina mampiatra ny teny fotsiny izay tsotra fotsiny andao ampiatra anatina simplicité tsy anatina doctrine be hoe zao na zao na zao fa tena anatina simplicité hoe doctrine mpitiavana izay napetraka Jesosy hoe tiavo ny rainao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra dia tiavo ny rahalahinao tahaka ny tenanao izay fotsiny izay titoroa zay izy mameny rehetrarehetra rehefa feno fitiavanao dia tsy mahita mifaratsy ny hafa tsy mahita fitiavana ho ny mameno manakona fahotana azonareo rehefa fitiavantsika tsy mifampijerijery tsony tsy mijery andrakoty tsy mijery andrano tsy mijery ny défaut ny voamaire raha ohatra ka mety hoe sendra hitanao le défaut ataovy ivavahanao anazy efa tsy hoe ananao rancœur ao anazy fa tena ndry Jesosy izy mbola ohatra zany ndry Jesosy vavako anazy mamelany heliny Jesosy ka sy io izy Jesosy ka sy io izy tena lala ny fitiavanao izy Jesosy zany reto no izy zany reto ny fiainana kristianina andaontsika ho tokantrano eo mba alala amin'ny fitiavana mivady aman-janaka atsika mampiseho an'izany Jesosy Kristy delona ao zany fa tsy hoe tonga ao trano dia tabatabana foana le zaza rehefa misy zavatra tsy mety zany tenenareo fa tsy mimotive olona zany hoe mankihana zany foana hoe misy zavatra tsy mety c'est toujours zay le tenen'ny pasteur nava teto hoe le point noir foana noir io ihany na za zao démotiver raha ohatra hoe zavatra ratsy foana ay tena maharatsy fa andaontsika mba hitatara zavatra tsara rehefa teneninao foana ny zavatra tsara ataon'ny zanaka atsika ataon'ny vaditsika fa zany tenenareo fa tena lasa vao maizy mandrotsy miha tsara fa raha zavatra ratsy foana na hidrahidrana ao an-trano ao hoe toi tu fais ça zany tenenareo tsy zany Jesosy zany tsy Jesosy zany tenenao akaiko tsy Jesosy zany tsy Jesosy zany inona nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany miteny an'izy teny tamin'ny mpianana izy andao rangah mba hiary tony mba hiaraka hivavaka sa tsy marina izay natory zalahy sa tsy natory natory izy Jesosy ve tezitra taminazy hoe tsy mpiaraka tsony lesany fa sao ve mba disciple rangah ty zany mananina zany ho faty za ho faty mba fantatra lesany ve fa ho faty Jesosy ve nanao an'izany non ndry la chair est faible ao izy ndany matory izy Jesosy soavolona fotsiny rehefa eo hitanareo zany Jesosy amin'ny mpianany tsika indraindray nefa masika tsy tonga ihany ay miverindalana nanao ohatr' zao ben non tsy
tsy fantatra ao zay ataony ihany mivavao anazy vavao an'ny olona tsiray aza mifampitsaratsara Jesosy mihitsy ny teny hoe aza mitsara mba tsy ho tsarana rehefa feno fitiavana ianao tsy mitsara olona zany miala ho azy ny fitsarana miala ny fitsarana miala tena iangaviako ianao vavaony olona eo akaikinao amin'izao fotoana izao tsy haiko jereva olona ray partenaire dia hivavao izy tena hivavao izy tsy fantatro na mpivady nareo na hoe olona hafa izay apetraka Jesosy eo am-ponareo fotsiny misy olona apetraka Jesosy eo am-ponareo amin'izao fotoana izao ato tsika mpiray ato dia andao mangalazo coin tsy fantatro mety hoe any amin'ny sisiny dia mivavao anazy tsy fantatro andao manasa antsika rehetrarehetra za koa hiala eto dia hivavaka d'accord manana 5 minutes atsika hivavaka amin'izay olona akaikintsika
fotoana fana efa mpitondram-bavaka amin'ny tsirairay amin'ny rahalanay anabavinay mpiara-manompo aminay tsirairay amin'ireo zanakay misaotra Jesosy feno fanay masina anao zay feno ny fitiavanao zay anahalan'izany révélation ny azo fijaliana nataonao ny famelan-keloka izay nomenao anay tsirairay tsisy zavatra ambony noho izany ninona problème mety mibahanao anatin'ny sainao sainay androany mety mameno anay ankehitriny tena ho avadika anay ny famindraponao ny famelan-kelokanao noka ny ameno ny fonay sy ny fisaitsainanay saotra Jesosy amen saotra Jesosy nisy nazo zavatra avy androany teny taminao ve Jesosy androany teny taminao ve fanay masina androany saotra Jesosy ny amin'ny teninao teny rehetrarehetra dia ameko voninahitra ny anaranao rery tsy olombelona tsisy fa ho anao rery Jesosy Kristy avy any Nazareta tera sy lasa voninahitra zako nahazo Jesosy zako nahazo saotra Jesosy amen. Alléluia, on rend gloire à Dieu pour cette parole, vraiment une nourriture très, très délicieuse. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. On va tous se tenir debout. On va entrer dans la Sainte Seine tous ensemble à travers ce chant. À jamais, Seigneur, tu seras glorifié. Et en fait, pourquoi il est glorifié? Comme la parole elle a dit tout à l'heure, en fait, qu'aujourd'hui nous sommes pardonnés. Et en fait, nous sommes tous de nouvelles personnes, en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte de ton identité en ce moment. Parce qu'en fait, quand on appartient à Jésus, il nous a pardonnés. Nous sommes de nouvelles personnes. Le passé est passé. Nous sommes libérés, délivrés. Alléluia. À travers ce chant, les responsables vont partager le pain et le vin. On va chanter ensemble. À jamais tu seras glorifié, Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. On va encore rechanter. Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Oui, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À la bonté du Seigneur. Chantez tous ensemble. À jamais tu seras. Sur le trône, alléluia, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul, Jésus, pour t'adorer toi seul. On va chanter tous ensemble. À jamais tu seras, Seigneur, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Sur le trône, je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul.
j'aimerais qu'on tienne compte qu'en fait, Jésus nous a pardonné. Il nous a pardonné pour que nous puissions aussi pardonner. J'aimerais qu'on arrive à ressentir vraiment cet amour que Christ il a donné pour nous. Parce que c'était par notre propre force humaine, on ne pourra pas surpasser la haine. Mais parce qu'on a la connaissance, on a la révélation de l'amour de Christ, on peut facilement pardonner les gens autour de nous. On peut vivre dans l'amour tout simplement, facilement, sans demander des efforts. Et j'aimerais qu'on en prenne conscience du pardon que Christ nous a donné à la croix. Rien n'est égal à toi, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te glorifier, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te glorifier. Tu nous as pardonné, tu nous as enseigné, Seigneur. Tu nous as enseigné ton amour. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Dis-le pour t'adorer toi seul, Jésus. Pour t'adorer toi seul. Chante encore une fois. À jamais tu seras. Jamais tu seras. Alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Adorer toi seul. Alléluia. Tonga amin'ny fotoana farak'izay mamy indrindra isika. Izay fotoana anasan'ny tompo anao indray androany iray latabatra aminazy. Sy mba mitovy amin'ny fanasany izao tontolo izao fa ny Jesosy eto dia ny vatany sy ny rany no omeny. Ozy izy manao hoe izao no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana. Ho fiainana izao tontolo izao, mofo velona. Ny tenan'i Jesosy no teneniny. Io zany sisy filma hoe nofo ahoana arany. Fa sika mahafantatra tsara fa natolo Jesosy ny tenany, nandrasany rany impito ny tenan'i Jesosy. Sy resaka zany eto fa i mofo lazaina tenany io dia sedraina zay problema sika senao amin'ity tany ity. Aiza ny stress sika zay mampatonga sika hoe tena mideprime io, sedrainy Jesosy tao Getsemane zany. Sisy niaraka niaritra taminazy ny mpianatra na ivavaka ara. Niaritra Jesosy. Narena baraka Jesosy. Vonahitra ho an'ny olona zany manana volombava tamin'izany, nongotana zany, rasy tarehibe. Manahirana sika io fahasaratare io, fa io fa vitan'i Jesosy ny fanavotana an'io. Amin'i Jesosy ianao zany sara foana. Satroana silo. Migraine sika io, zavatra mampararana sosika, ny intelligence tout zay momba ny loha, ao niketrika rehetrarehetra mandeha,
efa nandasany Jesosy ny rano zany. Ny diakapoka izay mampijaly ny nofosika ny amin'ny aretina rehetra, diakapoka taminao izy nefa nahasitrana. Nentiny Jesosy avokoa zany, tananao fasiana, ny asan'ny tananao izay mampijaly anao, inona ihany mba tena mba spesialiteko ty. Efa niraisin'i Jesosy zany ny tongotra ao makaiza fasiana, stabiliteko mba tonga nasozongozona. Efa niraisin'i Jesosy koa zany nanolorany tenany. Jesosy troborina rehefa tanareo satria ambony Jesosy totra départ ty milany vola izy fa mipakany amin'ny folo itsindrona. Ary raha sy rano ny voaka satria miavaka indrindra avy toriteny teo zay toe-po zay. Tiany Jesosy ho sasana ny toe-posika sy anao. Ny voaka ny raha sy ny rano tany amin'ny party hafa tamin'ny vatany Jesosy sisy rano ny voaka, fa rehefa teo amin'ny fotony nisy rano ny voaka satria tian'Andriamanitra dio ny fosika sy anao. Andray zany vatana vita sedra zany sika sy anao androany. Jesosy miteny fa movelona izy, efa vita zany zay. Rehefa tena ao amin'ny Jesosy ka mino, tsy afaka misitraka izany, fa fiainana ny miaraka amin'ny Jesosy, fa tsy titra. Mahay ny zavatra rehetra ao izy amin'ny papahery anao, mahay ny zavatra rehetra ianao, mahay mihitra ianao, mahay misandratra, mahay mandray fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Na misy fotoana ary na milope sorti misy échec, heverinao fa échec, revena maza fa Jesosy eo, tsy anary anao zany izy, manana ny hevitra hiverana anao izy. Raha isika fiainana ny tenin'Andriamanitra tompoko, ary ty mofo zay raisika sy anao androany ity dia raiso fandresena lehibe ho asika. Fa velona le Jesosy nanolotra ny tenany, naresy izany rehetra mianjady amintsika izay mahafatifatasika amin'ity fiainana ity. Ho raisika mpinoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy teny ao amin'ny Romanina 5:5 ka hatramin'ny 7 manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany asika fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy asika Kristy, koa maiky aza ny hamonjeny asika ho afaka amin'ny fatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Saiko hoe multiplication ohatrany ahoana zany zany fitiavan'Andriamanitra, satria tsy moramora zany fandasan'i Jesosy ny rany izany, avy tamin'ny vatany nandasany izany rany izany. Raha isotra ny tizasoenao dia tadidio tenin'i Jesosy io, fa mbola mpanota ary asika sanao dia maty hamonjy asika izy. Vao maika zany zavatra neritany zany nandasany rany izay nanavotana asika sanao. Minosika no any fa raha andray isotra n'izao raha zao, ranom-boaloboka izao izay manambara ny rany Jesosy, ifaneny amin'ny fitiavan'i Jesosy farak'izay ngeda, indrindra mbola tsy hitanao hatramin'izay ianao. Fa lehibe aoka asika angetaheta fosiny, angetaheta ianao dia isotra n'ity, fa Andriamanitra hanafaka an'izany hetaheta izany amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Jesosy misaotra any amin'ny tontolo fanahany amin'izao fotoana izao dia hamangy anay tsirairay avy ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina, no hanafahanao izay mety mbola mangeza anay.
ny atanay izany fitiavanao zany ka nova ny fomba fijerinay fiainana rehetra atonga anay ho falifaly sy miexiste ny fiainanay sony zany vocabulaire kisitina zany fa ho faly foana izay satria lehibe n'Andriamanitra ay ary efa navita ny zavatra rehetra dera sy laza voninahitra dia ho anao rery ihany sotra Jesosy fa tsara be ny dre sotra mifanatrehanao teto Jesosy anolotra izay Jesosy zay nomenao anay ihany amin'ny offrande fa ny fonay mbola tolotray mihoatra Jesosy ny fiainanay Jesosy ny tena ho hita taratra amin'ny androm-piainanay fa kristianina marina izay Jesosy sy makalaky izay Jesosy amin'ny zavatra rehetra fa hidiranao foana na dia sy fanaraka amin'ny sainay ary any satria lehibe anao ary tianay indrindra makasitraka Jesosy izery ny kitapom-basiny sy raharay avy ianao Jesosy fa mihoatra lavitra ny fitiavanao no ny zavatra rehetra amin'ity tany ity makasitraka Jesosy alleluia alleluia sotra Jesosy Tu seras Jésus, à jamais tu seras, yes, hey. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je flie mes genoux, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, Jésus, pour t'adorer, toi seul. De Dieu chante en ce moment l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Alléluia, pour t'adorer toi seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour le roi des rois? C'est juste magnifique. La gloire de Dieu ne dépend pas du nombre de lumières qui est allumée dans la salle. La gloire de Dieu est juste manifestée même avec les lumières éteintes. Alléluia. C'est juste magnifique. On va, avant de clôturer le culte, on va louer ensemble, oui. Famunzene de socia, aviaminawa. Pita inay de socia, tiaviamnawa. Quand je sais que ça de socia, tiaviamnawa. Ce chant, on ne peut pas le faire assis. Ce chant, on doit le faire debout tous ensemble. On va tous bien danser pour Jésus. Alléluia. Applaudir pour Jésus. Hey, vamos enai aviamino. Vamos enai aviamino. Vita enai aviamino. Faz seco aviamino de socia. Hey, vamos enai aviamino. Vamos enai aviamino. Vita enai aviamino. Faz seco aviamino.
Je vois des gens qui n'arrivent pas encore à voir en fait que tout ce que nous avons là, nos mains là, qu'est-ce que ça fait là? Jésus n'a pas créé la main pour être comme ça. Jésus, il a fait que nos bras puissent bouger. Il a fait que nos genoux peuvent bouger. Il nous a donné des pieds, pas des troncs d'arbres. Il nous a donné une bouche, non pas un mur. Alléluia. Comment peux-tu rester rigide sur ce champ alors que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu? Hey! Je sais combien de temps c'est social. Hey! Vamos de Naya Viamino. Hey, Vita United Social. Moi je sais combien de temps. Hey, t'es à Fusina Lune. Kanjai, manu pun mascote moicha. Atende buicha. Avienda mu famo denai. Aviendai, manu puni mascu. Atende buicha. Avienda mu famo denai de social. On va proclamer ensemble. Ma gloire, elle vient de toi, Seigneur. Et mon salut vient de toi, Seigneur. Nous allons accueillir le serviteur de Dieu qui va clôturer le culte. Alléluia. Amen. La fierté qui fait le référent, il reste une femme, Dieu n'a pas fait un nom. François va n'a pas fait un nom. La fierté qui est le référent, les référents. Donc, tu as été mis à comment tu as dit ça, Alléluia. Alléluia. Niam noriet, davam Jesus tawol. Mient kikaram tiranas sumsotanas. Mient kikara outra kamakalaza, simyakuwa kwa na tena mfutona reet. Msota noja de manta nam tenno, mieton panupo na wandwan. Hoka tutela no foren. Na utene na bu vatlamp, fa utene te ampunai. E tudo a fuca de Santo Socia. Oco fota ir se tem que ter no João. Se Socia, a tu mas a fuca tam tem no afina na charaia. Amne nara se Socia. Amen. Utaína na Santana Norete. Ninguém lá o Cassiano. Que mete a firma para na canfita por na diamante. Ninguém lá o ator não, cara para voluntário na diamante. A diamante a manut na não amne nara se Socia. Os cavalos de manta nós na cuna não vai land. A duta cura bata pita e não isso. Se a bola tita não tam sai.
tsy mbola reno ny sofinao, tsy mbola hita ny masonao no ataony Jesosy aminao manomboka izao amin'izay. Tsy ho jobily fotsiny mandalo anao ty taona ity, fa isan'andro dia ho jobily ho anao foana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha andeha ianao hamakivaky loha-say ianao andeha loha rano ianao tsy handifotra anao zany. Tsisy tsy harereloza zany ianao sy ny zanakao sy ny taranakao, satria Andriamanitra tompony fahefana sy ny rehetra no mombanao any Andriamanitra. Hitay anao any izy, hiaro anao any izy, n'aiza isy anao dia ahitan'olona, ahitan'i Jesosy ao anatinao ny olona zay fanena aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao.